Efa ndresaka ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny ihany sika dia nitanterahana tany New York Etazonia zany ny 5 hatramin'ny 7 jona lasa teo ny fivoriana iraisam-pirenena mahakasika ny ranomasina Madagasikara dia nanana délégation niatrika izany fivoriana lehibe izany ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono ary nitarika ny délégation mafonja izay tany toerana. Fiarovana ny ranomasina sy ny harena ao anatiny, fampiroboroboana ny harena anaty rano manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, fitrandrahana aradrariny ny harena anaty ranomasina sy ny morontsiraka. Ireo no toky telo nomeny Madagasikara ary nambarany ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono nandritra ny fandraisam-pitenenany teo anoloan'ny firenena mikambana tao anatin'ny fihaonana iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina izay nitotosaina tany New York. Ranomasina manome sakafo, manome asa, manome zavatra be dia be ho antsika ka tsy maintsy tandrovana zany zavatra zany. Ary tsy eto amintsika ihany anefa ny ranomasina raha comparena amin'ny tany izy, ranomasina amin'ny era zao tontolo zao izy no occuper place be par rapport amin'ny tany nefa izy ataoko hoe mamahana antsika olombelona zany, manome sakafo antsika olombelona. Nefa tsika olombelona ihany koa no manimba azy amin'ny zavatra be dia be, manimba azy amin'ny fandotoana, manimba azy amin'ireny exploitation zay atao tsy manara-dalàna reny dia ataoko fa ny olona rehetra dia nifanakalo hevitra atao ary samy nahatsapa-tena fa hoe tsy maintsy arovana io ranomasina io satria mbola eo ihany koa ny changement climatique tsy maintsy mifanometanana zay zany zavatra zany dia ireny moa hitanareo reny tsika misy ihany le commitment na ataontsika hoe ny engagement zay nalain'i Madagasikara misy anankitelo izy teo dia zay nankatoavin'ny olona rehetra tany satria tenanay moa ma chef de délégation nandray fitenenana teo amin'ny secrétariat général ny ONU mihitsy dia miara ny fanometanana ireo tany rehetra eran-tanytsika amin'iny zavatra iny dia iny moa tsy hijanonao fa iny fanombohana iny fa tsy maintsy mbola hitohy atsika indray aloha dia efa mivonona amin'izany zavatra zany dia efa hitatsika fa ny ranomasitsika ny tsika tsy dia marina misy fanimbana kely ihany eo amin'ny reny mangrove reny nefa anjaratsika tsika ihany koa no nanao ezaka manokana hoe andeha ambolo indray amin'izay efa simba reny. Niatrika ihany koa ny fifanankalozan-kevitra tamin'ireo mpiara-miombonantoka mikasika ny jono ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono nandritra ny fivahinianana tany New York Etazonia.